Ny fitanterana kosa indray nampiatony fitanterana mampitony renivohitra amin'ny faritra ireo mpanamory fiarakodia any amin'ny toeran'ny fasankarana iny noho ny antso sy ny fandraisana andraikitra tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana manoloana ny tsy fandriampahalemana mahazo ireo fiarakodia mihazo ny faritra atsimo sy ny andrefana iny amin'ny ankapobeny antso avy no nataon'izy ireo ho an'ny fitondram-panjakana ary dia nisy moa ny fifampitaniana teo amin'ny mpitatitra sy ny tompona andraikitra eo anivon'izay sehatra ny fitaterana izay. Tao anaty roa herinandro dia mpanamory fiara fitateram-bahoaka mihazo ny lalam-pirenena fahafito miisa roa no namoy ny vokatry ny fanafiana taon'ireo jolahy. Ho fisintomana ny lakolosy fanairana manoloana ny fisian'ny fandriampahalemana dia niroso tamin'ny fitokonana ho fanairana ny ambaratonga mpitondram-pahefana ireo mpitatitra etsy amin'ny tobo fiantsonana etsy amin'ny fasankarana nosy zato. No nanao fitokonana fanairana ihany ozy izy zareo vokatry le ataontsika hoe insécurité eny an-dalana satria tato anatin'ny tapabolana zany dia nisesisesy be le atao hoe fanafiana ataon'ny jolay eny an-dalana, ao no mitoraka zany moa dia ao no mitifitra dia tato anatin'ny tapabolana zay sofera roa no maty. Dia vao tonga maly koa zao ity misy plainte nataony zareo vao tonga tany maly fa tomobile 400 izy mialana 1 kilometra mialana Ambohimasoa fotsiny dia efa nisy nitoraka. Dia vokatry izay rehetrarehetra izay zany no ny tahotra zareo amin'ny ainy sy ny anina rehetrarehetra ao koa moa zany le tsy nisy ny fampidiniana teo amin'ny ATT sy ny foibe misahana ny filaminan'ny fifamoivoizana ary ireo mpitatitra. Nivoatra tamin'izany fa ho amafisana ny fiarovana ireo mpitatitra sy ny mpandeha. Fanamafisana le escorte eny ambony fiarakodia dia fanamafisana an'izay moa zany dia nasindry zareo balai zany no ilazana azy. Tomobilin'ny gendarmerie manampy an'le escorte anaty fiarakodia zany dia misy tomobile manao balai zany fanena dia manamafy an'le anina fa ny karavanina groupé zany amafisina. Raha toka natsahatra ny asa fitaterana ny tapakandro maraina dia efa niverina amin'ny laoniny zany ny tolokandro.